tsy hoela dia afaka isitraka herinaratra matanjaka ny mponina eny Farantsana satria dia natomboka ny fananganana ilay tohadrano lehibe izay azahoana herinaratra hatrany amin'ny 220 megawatt any. Fotodrafitra saharoa lehibe isan'ontokanana androany 12 novambra 7 teny ny Farantsana mahitsy. Voalohany dia tetezany Farantsana izay mampitohy ny commune Ampanitokana sy ny commune Ambohimasina, tetezana izay vao naorina tanteraka naharitra 12 volana ny fanatanterahana azy. Ity tetezana ity izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina satria dia ny orinasa italiana Tosi Green no nanampy tamin'ny fanorenana. Ankoatra ny tetezana dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny atoerana ihany koa ny asa fananganana ny tohadrano lehibe ahafahana mamokatra herinaratra ho an'ireo commune maro eny an-toerana. Tohadrano izay mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 12 megawatt ary mbola afaka ampitomboina amendalana, afaka amatsy herinaratra ho an'ny tokantrano hatrany amin'ny 2 hetsy ity tohadrano lehibe ity. Tetezana ray no tazanareo fa endrika tetezana telo no tazan'ny filoham-pirenena eto. Tetezana voalohany dia io tazanareo io satria nanahirana anareo izy io. Raha antany anareo azy zao hoe firy taona tsy nisy tetezana teo dia mba lazao hoe afrina zay. Firy andriamatoa lehibe ny tanàna eo efa tsy tadidy intsony fa efa ela be, efa any amin'ny 9 taona any no efa tsy afaka ny apita tamina tetezana intsony anareo. Hitanareo zany mbola mihoatra lavitra noho izany aza hoy izy dia rariny ve zany dia nitazanina fotsiny teo izy io. Voatery niodina lavitra be ianareo hoy andriamatoa filohan'ny antenimieran-doolona teo. Enonay zany hitanay zany ary zany natonga amin'ny filoham-pirenena namin'ny baiko fa anisan'ny voalohany izay tokony ho tanterahana dia ny famitana ny tetezana io tanteraka izy ao tompo-klasy tompo-vavy. Nanentan'ireo mponina hikolokolo ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena Irajonary Mapiarina ary naporisika ny tsirairay indrindra ireo mpanao politika hijery hatrany ny tombontsoa iombonana ny vahoaka malagasy. Tonga nanatrika ny fotoana androany teny an-toerana niaraka tamin'ny filohany antenimieran-doolona ireo mpikambana sasatsasany ao anatin'ny gouvernemanta.